natsangana moa zany fimpidimy ny fiarahan'ny pikabary eto amin'ny boriboritany fatimy mba anandratana sy tehirizana ny teny malagasy. Ny teny malagasy nefa no mirakitra mandrakitra le kabary io zay menga avy amin'ny teny reny, dia zay ny tanàna ingetra hoe ndao tsika hiaraka anandratra ny tima malagasy mba ny teny malagasy angalatsika tsiko ndray amin'ny makanto azy, satria ao anatin'ny kanto artiste koa reo pikabary maro eo dia ndao tsika hiarifarimbona no taky mivarotsy rano ka tsa miaraka tanety tsy misaraka fitsaky miaraka dia fity vaovao ny kabary sy ny teny malagasy hatrany fiarahana amin'ny fifanakalozana sy fifanampiana amin'ny traikefa ao amin'ny kabary izy io. Dia efa miely zany fa tsy misakana ny ivelany zany fa ny eto aloha zany no avondrona voalohany mahatonga anazy ho matotra sy masaka tsara dia ny fiainan'io isan-tokantrano no tena zava-dehibe fa raha ifampitsaratraikevitsika dia tonga avy zay tsy raha nikopaka tonga avy na fa mavomavo tsy misy fepetra maro, tsy misy ninona fa fepetra voalohany aloha zany dia olona tsy maintsy zay kosa aloha tsy maintsy hoty le teny malagasy, tsy maintsy miseho mirery magasy azy ary anandratra an'izany kabary malagasy zany. Fepetrara-bola tsy misy cotisation antony latsakemba hoe fepetraka tsy maintsy atoko tsy manakany io na toko izy na olototry na mpivavaka izy manengiky amin'ny foko tamin'ny fito amby roapolo dia ienana io miparitaka eny zay. Le loha hevitra zany miankina le tian'le olona dia mitety fokotany zay ohatra zao hoe ny amin'ny manjakaray zao mitiny eny zao dia totanjy-kapitandoka dia misy rugby eo dia misy eo dia misy reny zao hitatsika reny manao kabako reny fa anjanahary zay zao fiainan'io tena hoe eo amin'le kanto kabary mihitsy zany.